Mitondra ny teny fiarabana hatrany ho anao manaraka ity fandarina zany malaza ity tokolasy topoavy. Tsy niafina tamin'ny olo-pirenena rehetra ny zava-nisy teny amin'ny antenimieram-pirenena tsy mazaza omaly. Raha tokony izy manko dia tokony hono tanterahana ny fifanetrehana teo amin'ny solomamboaka sy ireo ampikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary tena toerana ny praministra lehibe an'izany gouvernemanta izany. Ny fomba nentina nanodikodinandresaka dia teo amin'ny tsy fahampiny ireo mpikambana ao anivon'izany birao maritra na birao permanent eo anivon'ny antenimieram-pirenena izay nitarika ny fivorena izany ka nisy tamin'ireo solomamboaka izay mpanohana ny gouvernemanta miaradia amin'ny fitondram-panjakana no nilakisa ny amin'ny hoe tsy fahampiny ireo birao maritra izay hitarika amin'ny fivoriana ka izany no nametrahan'izy ireo fanamarina ny amin'ny tokony hanatsarana aloha ny fivoriana ary nagatahan'izy ireo ny hanovana fivoriana mikatotrano ka hanesorana na hampitsarana amin'ny asany ireo mpikambana eo anivon'ny birao maritra. Izany rehetra izany dia ahatsapana sy ahatarafana avy hatrany ny amin'ny hoe na ny ao anatin'ny samy maro anisa aza zay tia mitovy fomba fijery satria ny nametraka ireo mpikambana eo anivon'ny birao maritra dia tsy solomamboaka vitsy anisa fa solomamboaka maro anisa kanefa dia avy amin'ireo maro anisa ireo no nitaky ny handravana ny mpikambana amin'izany birao maritra izany. Fa fomba iny marimarina kokoa tsy tena iny ny tena tian'ireo solomamboaka izay miaro ny gouvernemanta atao fa ny tsy hahafahana mandroso ny adevitra eo amin'izay adevitra fifanatrehan'ny solomamboaka sy ny gouvernemanta izay. Amina fifanatrehana tahaka izao manko izay tena lalàna omeny ny lalam-panorenana ny solomamboaka hiresaka amin'ny gouvernemanta hanontany aminy ny asan'izany gouvernemanta izany sy ireo mety ho fanaraha-maso ny asan'ny gouvernemanta ny asan'ny praiminisitra ka fotoany lehibe iny ahafahana mametraka fanontaniana ary mahazo valiny avy anivon'ny mpanatanteraka dia nosakanana tamin'ny fomba kolaka izany. Nisy fotoana rehefa nanao ny tatitry ny asa ny gouvernemanta tababolonan'asa zay na ny rapport d'activité zay tokony arahana adevitra dia mbola lehibe na vondrona parlementaire manaradia ary manohana i gouvernemanta io no ny teny fa tsy tokony atao zany arahana adevitra any fa mitatitry ny asa vitany fotsiny ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Endrika fandikana izany ny amin'ny lalam-panorenana sy ny amin'ny fomba fiasa eo anivon'ny antenimieram-pirenena saingy no atsaina zany raha toa ka izay ny hevitry ny mpanohana ny gouvernemanta teo anoloany ny hevitry ny vitsy anisa. De nilaza ilay solomamboaka lehibe any volona tamin'izany fa vato lampiazo andy izy an'ireo mpanohitra ny fitondrana rehefa tonga ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny solomamboaka kinanjo tsy izay ny zavatra nitranga omaly fa nahodikodina ny resaka manœuvre mba tsy ho tonga amin'izany fifanatrehana izany. Filambotsy ary filanan-kisa fotsiny ny tsy fahampiny ireo mpikambana eo anivon'ny birao maritra nitarika amin'ny fivoriana ary tsy sambany tao amin'ny antenimieram-pirenena akory ny nisy izany hoe vitsy mikambana ao anivon'ny birao mpanatanteraka mitarika fivoriana saingy tsy sakana izany hiatrehana fivoriana amin'izay fanitranga teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Anaraka sombiny ny zavanitranga atao tsy mba zaza isika amin'ity fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety ny MBS ity dia miverina indray ao anaty fandarana. Misy tena mifonanareo mpikambana ao birao maharitra angamba kosa raha ohatra mihanana olana afaka milaza amin'ny député rehetra nareo fa marobe ny te hiakatra amin'ny toerana afaka manakatelana nareo nafa tsy tahapavoaka aty aleo aheritra dia raha vao biro permanent atao fifidiana vao nanomboka ty antenimieram-pirenena tamin'ity mandat anankiray ty dia efa misy zany olona n'izany le tompoko firy-taona efa enim-bolana sisy amin'ny gouvernemanta dia tsika mbola misy heri-taona zao tsika vao menimenina eo amasony zao tontolo zao problema zany ataontsika tsika tsirairay avy manao simia dia miempitra tsy manao simia manao azao dia miempitra tsy manao azao fotsitsika zany le toko mialatsiny aminareo toko aleo nareo namandomody dia zay anao kilo aleo zay anao kilo andravana zany zavatra zany hoe inona ny tokony ataotsika nefa tsy voasambana isika no mivory ka mpikambana koa amin'ny birao maritra no
tatika izany fivina izany tsy nasakana antsika na natateraka ny asantsika tao anatin'ny 4 taona ny fisiny izany ka androany isika vao iseo sapiava amin'ny asa sombavavahoaka sy ny androm-panjakana izay dikana amin'ireo any avela ho dikany any antsika tsy miravana président samby eto asika loany misaotra satria hatramin'izay tsy vahinantsika zany tsy fampihany mambrogropeo manao zany nefa io misy miresaka eto raha vao migropeo manao ka tsy haiko hoe ino antony ka tsy haiko inona ny antony ka raha masitaivoly aleo tsy mivorytsika maro le tsika tsy davanandro le tsika ato misy tonga dia tsy miteny mihitsy ny règlement intérieur hoe tsy maintsy teny eto ambony eto vo afaka mandeha ny asa eto ny vila-plénière sy asa plénière atao mitsangatana handravana anazy fa rina mitsangatana ndao tsika hivory ato eto fa tsika tsy hifanadana avao ahemoro ty zavatra tia fa mbola manana roa herinandro atsika amin'ny fotoam-pivoriana ka ny raha eotratsika hamaray io na afaka maray ataotsika ara-potoana fa ny angavianay tompoa dia ianareo mpitarika tongava mianao aroso tsangatana dia raha mandresy ny hanohizany azy dia ataovy sambotsinao zay raha resy dia aleo aloha mihevitsitsika raha vaheky anoazy saotra président reny sompanio-kevitra zay nataon'ireo solomam-boaka nandray fitenenina reny no entina ilazana amintsika fa mafana ny adevitra ary mipitoetra ho lapan'ny demokrasia ny ao Tsimbazaza mitoetra eny saingy raha ny fikopahanafo ety ivelana sy ny vaovao samy hafa miodana any ambadika any dia inina akorotana ihany ny zava-misy ao Tsimbazaza tsy ny solomam-boaka vitsy anisa manko no afaka manakorotana ny androm-panjakana lehibe fa tsy maintsy ny solomam-boaka maro anisa ny solomam-boaka maro anisa no kamo mivory ny solomam-bahoaka maro anisa no mandany lalàna lehibe eto amin'ny firenena tahaka ny lalàna zay mifehan'ny tontolo ny fampianarana tahaka ny findramam-bola zay no tanterahana teo anivon'ny antenimieram-pirenena ary ny solomam-bahoaka maro anisa ihany koa no afaka mampanjary amin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisa na manembotra izany fitsipaham-pitokisa zany fa mbola solomam-bahoaka maro anisa ihany koa no afaka misakana ny fifanatrehan'ny gouvernemanta sy izany antenimieram-pirenena izany ninakopahana ny hafa ty ambadika mba hahafahana zany manome sary ratsy ny antenimieram-pirenena fa mba hahafahana ihany koa mampiseho ny korotany ety ivelany ny eo amin'ny androm-panjakana rotota dia ny antenimieram-pirenena sy ny gouvernemanta fa ninakopahana ihany koa ny hafa ahafahana milaza ny am'izay mety ho tetikady politika an'izao fitondram-panjakana izao ka mety ho ampiasaina amina ora farany ny mety ho fandravana ny antenimieram-pirenena raha toka saro-dalana ny amin'ny tsy fahatokisana ny fifidianana ho avy eo ny fitondram-panjakana ka te hitady manœuvre politika hafa na te hitady ihany koa paikady politika hafa ahafahana tsy miatrika ny fifidianana filoham-pirenena fa mamorona anton-javatra hafa indray ka mety ny eo anivon'ny antenimieram-pirenena no lalana aombiazana amin'izany any ambadika any dia mandeha ihany koa ny adevitra maro samihafa fa ny prime ministre amin'izao fotoana izao no mety ho tendrena oloolona ary amin'ny mahaloholola azy dia mety ho izy no atao filohan'ny antenimieran-doolona adevitra mandeha zany ary mivoaka eny anivon'ny fivoaram-baovao samihafa any amina etat-major politika samihafa any azo eritreretina sy azo inono zany satria ny momba ny filohan'ny antenimieran-doolona amin'izao fotoana izao zay tokony hisy olo-toerana ny filoham-pirenena aorian'ny fametraha-pialany ny volana septambra 2024 ity raha toka ho kandida izy dia tsy azoazo nyreo mpanohana ny fitondrana indrindra maro anisa mety ny tanjaka ara-politika sy ny fananany lobbyina tsy maro toerana no mahatonga zany adevitra izany ka misy fironana mandeha makaty amin'ny prime ministre amin'izao fotoana izao ho atao mpikambana ao anivon'ny antenimieran-doolona ary ho atosika ho filohan'ny antenimieran-doolona handimbo ny filoham-pirenena rehefa tonga ny fotoana zay ametraha ny filoham-pirenena izany fametraha-pialany izany tranga tsy vaovao zany satria tamin'ny fitondrana HVM rehefa nametra-pialana
ary rehefa nyvinavinaina fa ho kandida marimarina kokoa ny filoha Rajaonary Mampianina dia ny minisitra zay nisahana teo anivo ny fanajariana ny tany filohany antoko azo vema tamin'ny fotoan'andro no natosika ololona ary izy avy eo no natao napetraka ho filohan'ny antenimieran-doholona dia ny solotoerina ny filoha Rajaonary Mampianina rehefa kandida ho filoham-pirenena ny 2024. Sary miseho zany ny sary tahaka izany saingy raha ny prime ministre no ho tonga am'izay lalana politika zay vinavinainy ny mpanohana ny fitondrana izay ka ho tonga filoham-pisolo-toerana de mbola ho taratra ihany ny faharisaritsany eo am'ireo solomam-boaka satria solomam-boaka 500 de efa nanda io prime ministre io. Arak'izany sady tsy crédible tsy légitime eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny prime ministre de terena fotsiny taoriana ny Desambra 2024 ny fiarahana eo amin'ny gouvernemanta sy ny antenimieram-pirenena ka tsy magaga raha toa ka ohatran'izao ny rivotra tsy fifampatokisana ary ny tension eo am'ireo mpikambana amin'ny androm-panjakana roa ireo. Soloantsika arak'izany raha toa ka ho tonga am'izay andraikiny arak'izay tetikady politika any ambadika any ho vinavinainy mpanohana ny fitondrana izany ny prime ministre ao ariana kely eo raha ohatra ka ireto solomam-boaka ireto aza tsy nakatoa azy nandritra ny fitantanana ny gouvernemanta kanefa dia mbola azo promotion politika indray ho tonga filohan'ny antenimieran-doholona ary ho filoham-pisolo-toerana ny filohan'ny repoblika. Mbola isy crise hafa iseo indray eto amin'ny firenena ao aoriana zany mety conception politika ho maniny eo anivon'ny mpanohana ny fitondram-panjakana izany. Adevitra mandeha avokoa zany rehetrarehetra izany fa mbola tsisy nahita ny volana mialohan'ny abiby akoriny fa tahaka ny adevitra sy ny vaovao politika mivoaka aty ny état-major politika no zaraintsika satria manko hatreto dia tsy maro toerana zay hanolo ny filohan'ny repoblika raha toa ka mametra-pialana izy rehefa kandida ny filohan'ny antenimieran-doholona ankehitriny. Efa nandeha ny anarana tahaka ny hoe jeneraly misotro ronono, efa nandeha ny anarana tahaka ny hoe jeneraly Aperinasa de zao indray zany ny anarana ny prime ministre no mandehandeha eny anivon'ny état-major politika ho isika. Ka io zava-misy eo anivon'ny antenimieram-pirenena io dia tsy tokony ialany vaoka lavitra ny fanaraha-maso akaiky azy indrindra ho an'ny mpanao politika fa misy tetika politika avoleta ho an'izay mety ho filana politika ny fitondram-panjakana ka inina akorotana inina fongarina reo adevitra maro samihafa tsy mahamaro toerana na ny biraomalitra na ireo solomam-boaka zay mpikambana samy maro anisa. Raha tsika indray fivoarany vaovao samihafa amin'ny herinandro io fa zany zava-misy zany malaza misaotra topola makasitraka topovavy.